Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny pejy Harrison Film sy Hira Tiako. Fandarana vaovao ho arantsika manomboka androany iresantsika lohahevitra samihafa ao anatin'ny sehatra samihafa. Prince namatsika Harrison Satoriny. Raha ny fivoarana ara-toekarena sy ara-bola farany navoaka ny vondron'ny banky africaine ho an'ny fampandrosoana na ny groupe de la banque africaine de développement dia avy nitahan'ny fahantrana eto Madagasikara. Tombanana ho 1,20 isan-jato ny taona 2021 lasa teo. 2,9 isan-jato amin'izany ny tany tsy fananana asa ka tafiditra anatin'izany ny 70 isan-jato ny tanora ny 12 ka hatramin'ny 30 taona eo. Indrisy anefa heverina fa hitombo 4,2 isan-jato izany ny taona 2024 ity raha toa ka mety ho tafiakatra 5 isan-jato ny taona 2022. Voamarina ao amin'ny tranonkalan'ny perspective économique en Afrique na ny AEMO izany tatitra izany ka isan'ny voamarika ny mety ho antony mahatonga ny tsy fananana asa na eo ara ny vahaolana enti-mananitra amin'ny fampihenana izany. Mety eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, mety hoe fampiasam-bola, mety ihany koa fanofanana matianina sy ny sisa. Manana anjara andraikitra amin'izany raha izahay tanora eto amin'ny Harrison Film ka ho resantsika mandritra n'ity fandarana ity ny lohahevitra hoe finance personnelle na ny fitantanam-bola manokana. Omentsika lapary ny tanora manana ny maizy azy. Ho namako eto rehefa aveo izara misoa tsara ho fantatra ho antsika rehetra mahakasika an'izany finance personnelle izany. Ndeha ary ho fantaritsika ary iza le namako. Falomerabantsika manaraka ny pejy dia zaho moa zany dia nisa Ramatoa Tsivalaka. Ny tena anarako dia nisafidy Ramatoa Tsivalaka. 20 taona ny tenako dia anisan'izay faraparan'ny taona lasa toy izay nanomboka tamin'ny krizy no nandinihako izany ahoana ny fomba hanampiko ny tanora. Ny parcours professionnelako izany nandritran'izay fotoana izay dia anisany zany tao anatin'izay fotoana izay mivarotra zavatra tsotsotra dia mofomamy izay vitan'ny mamana ihany. Izay nanombohako izany dia avy eo nanitatra nianatra karazana asa majinijinika en ligne izany satria tamin'izay fotoana izay no nanomboka sarosarotra izany mitady asa indrindra ho an'ny tanora hatramin'izao moa izany. Dia avy eo nanao ny trading ny tenako nianatra moa izany. 5 taona izao no maha-trader anahy dia tsy izay ihany fa nanapa-kevitra izany hoe hanao courtier. Hanao izay courtier izay na broker no hiantsonana azy izany. Dia mandrakatiana androany dia izay foana nataoko ankehitriny dia mampiofana izany amin'io sehatra io ary manampy indrindra ny tanora izay foana hiroso aminy. Raha nanaraka tsara ny fampahafantarana momba ny coach nisy iny isika ka sendra mijery amin'izay ny tambazotra tserasera misy azy ihany dia hita taratra. Tena hoe hita taratra fa tanora isan'ny mavitrika izy ka mendrika azy ilay antsointsika hoe leader na mpitarika antsika izay. Manoloana ny izany indrindra dia arahantsika izy dao reto mba fetsifetsy arahantsika izy mba hizara izay torohevitra mety asoantsika rehetra izay indrindra moa fa isika tanora mitovy aminay roa mianadahy amin'izao fotoana izao mahakasika ny fitantanana ara-bola manokana na ny gestion des finances personnel. Vonona ve? Tsara. Tsara. Eny ary tonga dia iresakintsika fanontaniako avy hatrany ary mahakasika ny hoe ahoana coach ny fomba hamantarana ny olana ara-bola na ny hoe comment reconnaître les problèmes financiers. Marina fa hoe samy manana ny
vola miditra aminy mety hoe mbola misy zao any an-tokantrano any mampirim-bola any ambany ondana anaty boatin-drakitra afa kosa misy torohevitra kely ao anatin'izay hoe fanindry an-dalana amin'ny lalana nodiavinao mamaty anao izay. Ny resaka problème financier zany, vitsy moa zany tena hoe mahalala hoe izy kay tena marina misy problème financier, tsy fantany zany fa ny zavatra tsikaritro nefany dia hita taratra eny amin'ny fomba fiainana izay zavatra izay. Misy zavatra zany tsapany marary ao amin'ny ao, ohatra ny hoe mandeha ny fotoana dia rehefa voalam-bolana ianao dia miferitra aina, viana indray rehefa ho azy ity karama. Dia ny olana amin'izay nefa dia izao lasa ny fiainanao iray manontolo zany lasa miferitra aina, lasa routine ilay izy satria ilay asa ataonao aloha zany ankamaroany aloha dia tsy asa tianao atao ilay izy, mampidi-bola. Dia ny problème izay zavatra izay dia ianao zany tsy épanoui ianao any amin'ny asanao any. Dia avy eo ianao rehefa sendra mba mahazo vola zany mandray karama noho izany dia lany fotsiny ilay izy. Dia misy fotoana ianao tsy mahatsapa hoe izay ilay problème financier anao satria faly ianao satria mampiasa an'ilay volanao avy eo. Ny olana nefany dia miverina foana izay problème izay isam-bolana dia miandry an'ilay karama foana zany. Mila conscience zany aloha voalohany indrindra hoe raha ohatra ny vola miditra aminao zany raha fidiram-bola tokana misy problème izay satria ny vola zany dia misy fiainan-danja. Io zany tsy tsapy io raha tsy roa, telo, efa taona, 5 taona. Raisitsika fotsiny ohatra ny vidina mofo, tsy mitovy amin'ny vidina mofo tamintsika mbola tsy teraka. Dia nefa ny olona tsy tonga saina amin'izany fa rehefa mandray karamany izy ka rehefa mandeha fotoana dia mihena ny lanjany iny. Dia rehefa tsapany izay zavatra izay dia miferitra aina amin'izay izy satria miakatra ny vidin'izao, miakatra ny vidin'izao. Dia izay zavatra izay zany voalohany indrindra aloha tokony ahatonga sainan'ny olona hoe raha vao mbola fidiram-bola iray no eo dia tsy lasa. Izay aloha zany mila tsapa aloha izay anatin'ny hoe manana problème financier ianao. Fa amin'izay ny ankamaroan'ny olona tsy mahatsapa an'izay fa miferitra aina fotsiny hoe dia efa misy inona moa zany. Dia rehefa mandeha moa zany ny vidina menaka, vidina vary sy iny dia eo amin'izay vao tena tsy mety, tsy lasa intsony ity. Nefa matetika iny efa tara. Mila taitaitra zany tsika tsy varim-bariana fa mihaino tsara ilay conscience na ny feo fieritreretana izay rehefa sendra na situation na sehatra anankiray iainantsika izay mbola mifanindry an-dalana amin'izay ihany ka ohatra nisy hoe misy fikafika ve mety hoe hamantarana na hoe inona ny atao hamaritana ny toe-bola ny olona anankiray. Ny toe-bola ny olona anankiray zany, ny olona aloha tsy maintsy misy kajy satria tsy hitovy mihitsy ny toe-bolana ray aman-dreny sy ny zanaka zao ohatra. Nefa ny ampirisiako zany dia mbola tanora na mbola tsy vita baka ary dia efa tokana ampianarina ny ankizy ahay hampiasa vola. Satria izy zany ny ankamaroany tamin'izany moa zany raha ny hitako hatrizay dia maro be ny ray aman-dreny teny hoe tsy mampianatra zany izy noho ny fampiasana vola. Dia ilay ankizy zany tsy tonga saina amin'izany fa mandandany. Tsy fantany hoe ray aman-dreny tsy eo foana. Fa misy fotoana izy lasa izy amin'izay no tsy maintsy mandamina ny fampiasana ny volany. Dia amiko manokana aloha zany dia tokony ampianarina, izay mihitsy moa zany ny atao hoe éducation financière, tokony ampianarina dia ny ankizy mbola nivoana baka na même latsaka an'izay ary ny fampiasana ny vola hoe misy karazany anankiroa ny fampiasana an'io, na izy pasifa na izy actif. Fa kosa misy pasifa sasany afaka avadika ho actif koa nefa. Araka izany nefa tokony araraotin'ny ankizy zany dia mbola tanora izy hoe rehefa mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny dia mila miketrika hoe ahoana ny ahafahako mamadika zavatra pasif, izany hoe mampasifa anazy dia tsy mampidi-bola izy. Mampiasa vola ny fidianana anazy fa tsy mampidi-bola izy. Ny actif kosa nefa dia zavatra vidinao ampiasainao ampidirana vola betsabetsaka kokoa. Dia izay fomba fifehezana an'izay actif sy passif izay zany no tsara zany raha amiko, ahafahana tafavoaka amin'io problème io zany satria rehefa mandeha zany fotoana ka fantatrao izay dia misy fotoana ianao tsy tonga saina hoe aikay afaka mahazo vola betsabetsaka kokoa no karamako raha ohatra hoe efa miasa moa zany. Ianao indray nefa raha tanora mbola vao vita baka, iza moa na indray mpiasa hoe mbola tsisy expérience, tsisy diplôme sy iny, miketrika ianao afaka mitady fomba ampiasana mikohatra fotsiny ohatran'ny niteneniko teo hoe inona izao ny anombohako amanay izao ohatra mpanao cocktail, mpanao sakafo izany, tsy hanala izy. Izaho mbola mipetraka tao amin'izareo dia hoe andao hiketrika.
aloha le sakafo le hohanina le matsiro iny dao varotana. Dia raha sakafo tokony hoe mandany vola ho laniana fotsiny izy lasa pasifa izy amin'izay. Nefa raha hainao mamarotra an'iny dia izy nefa zavatra tsara, rehefa tian'ny olona le izy dia lasa mampidi-bola anao izy amin'izay fotoana izay. Dia hitako hoe tsara zany ny manararaotra dia mbola tanora hoe inona moa zany ny zavatra efa ananana hatrany, inona ny expérience efa ananana ray aman-dreny ihany koa afaka moa zany exploitena na ilazana azy, afaka exploitena ahafahana mampitombo izay actif izay pakaporan'ilay passif zany. Izany hoe tsy zavatra sarotra ilay izy ary voatery hoe izany no tena izay vao misy izany, fa efa betsaka moa manao an'izay. Fa ny olana dia izay zavatra izay indray tsy mandalo amin'ilay sain'ilay ankizy zany hoe haiko ny zavatra izany. Venao koa zao manana tômôbila, afaka ataonao ny tsy haiko ohatra hoe mitady client anao dia manao chauffeur privé ohatra na manao chauffeur na cortège na izany izany tômôbila manko mandany vola. Dia olona dia hoe passif izy dia ampiasainao ahafahana mampidi-bola indray amin'ilay fotoana izay, rentabiliser-nao zany ilay zavatra nandaniana vola teo. Fahaizana mikajikajy zany ilay atikile mampahomby an'ilay izy. Atao mihitsy zany izay hijerena hoe inona zany no tena actif dia inona no tena passif. Dia ahoana ny ikajinao mba izay vola azonao zany ohatra mba tsy ho lany hoe ny passif fotsiny, fa izahanao zany mba betsaka indrindra aloha zany dia tokony hampitomboany ny actif anao satria tena marina zany efa hoe mikajikajy ilay vola ho ampiasainao ianao dia efa mananteny ianao hoe hiodina iny. Dia efa kajikajinao zany ity vola ity zany natokana an'izao dia ity vola ity atokana an'izao. Ie rehefa miresaka an'izay vola izay hoe atokana ny vola ty hanaovana an'izao ty hanaovana an'izao misy torohevitra kely indray ve ohatra hoe fanampiana antsika rehetra indrindra moa izany tanora mpanaraka izao fandaharana izao ny mahakasika ny fanamariana ny vola miditra. Ahoana ny atao dia misy vola miditra iny mba milatsaka ny karama ilany mba paikady kely mba tokana atao satria matetika amin'izao ohatra mandray iray hetsy ohatra vetivety araky ny any amin'ny any kely any amin'ny page Facebook izay na ny tambazotry serasera izay hoe vao miala kely iray alina iny dia iny izay dia ino mba paikady kely torohevitra mba hialana an'izay. Io moa zany izay mihitsy moa zany ilay amaolombelona mitovy amin'izay mihitsy ilay izy hoe ianao zany raha ohatra misy vola mipetraka aminao any tokote tsy haiko manana 50 000 ariary ianao, raha vao tazominao foana iny anao iny. Io zany tsy angamba tsy hisy ady hevitra amiko amin'izay zavatra izay. Mora kely ianao zany mandeha nitsivetsika tsy haiko mety hoe noana tampoka ianao dia mitsana tsikelikely ao iny zavatra. Ny fomba fanaovana anazy raha mihevitra manokana zany ahoana zany ny ahafahana zany mitandrina an'izay hoe tsy voafehinao mihitsy zany ilay zavatra ohatran'izay. Anao zany mahavita tahiry kely sy ny zavatra ohatr'izany dia misy karazany anankiroa zany. Toy ny olona mahazatra hoe amprimina ilay izy atao tsy aninao zany. Misy karazany be dia be atao anaty caisse, atao anatin'ilay ino moa ilay boatin-drakitra ireny na amprimina ny banka. Misy fotoana zao ny zamankona zao raha ohatra hoe tena hoe miezaka zany, io moa zany amaolombelona dia indraindray tsy voafehinao ilay izy fa misy vola ianao ianao mirava amin'ny atoandro noana ianao dia lasa ianao mandeha dia plutôt zany ny eritreretako anazy dia hoe ahoana no ahafahanao zany mifehy an'izay dia ny anahy manokana zao ohatra hoe mahazo vola misimisy na hoe fidiram-bola misimisy dia amprimiko any amin'ny banka ilay izy. Ilay banka nefany arỳ firy kilomètre dia lasa malaina be dia haka ilay vola. Zaka hoe bon tahiry fotsiny izany. Hevitra iray izay. Hevitra hafa ihany koa raha ohatra zany misy hoe zavatra mampidi-bola ampiasainao tsy haiko. Ianao zao ohatra mpivarotra na ohatr'izany. Dia misy zany karazana investissement zany afaka ataonao hoe investisenao iny vola iny, mividy zavatra ianao zany. Raha ohatra hoe vidanao zavatra moa iny angamba iny afaka averinao alaina ilay vola. Tonga dia ao anatin'iny matériel iny zany ilay izy. Dia ianao zany amin'izay fotoana izay lasa mifehy ho azy satria tsy afaka hoe tonga dia retirenao iny vola iny fa ao anatin'iny fitaovana iny izay. Iny ary rehefa miresaka an'izay investissement izay ndraiky ohatra misy ahoana indray ary ny hevitra mahakasika an'ilay hoe psychologie d'investisseur resaka mpamatsy vola indray eo ambadik'izay. Ny resaka investissement sarotra dia sarotra izy satria maro be mihitsy ankehitriny ny tena manao an'io zavatra io fa depuis tamin'iny 2019 iny mihitsy moa zany maro be resaka hoe investissement izao zavatra izao. Fa zavatra mila tadiana zany en tant que
mpamatsy vola ianao, ataoko investisseur ianao zany mbola miasa ianao. Fantatrao fa iny asa iny tsy voatery haharitra fa ianao te hanao investissement. Ny psychologie ny investisseur zany izay tena tsapako hatr'izay hatramin'izao mihitsy moa zany satria anisany efa tratra moa dia fay. Hoe ny ankamaroan'ny olona zany rehefa manao investissement izy dia totoy maika hanankarena izay mihitsy moa zany ny ankamaroan'ny malagasy. Miala tsiny amin'ny tena an'ity fa namako ny sasany bedesiko ny ankamaroany be da be mihitsy any rehefa hoe ty misy investissement tsara zao dia tonga dia atotany daholo ny vola. Dia ny zavatra mitranga moa avy eo dia io moa zany tsisy notice investissement tsisy notice zany hoe mitandrema fa misy risque eo. Za aloha dia mitena an'izay foana na iza mieritreritra hoe hanao investissement aza atota anaty arona iray daholo ny atody. Fa mba zany ataoko hoe mba misaina, mba mieritreritra. Ny zavatra rehetra eto tsisy garantie zany, tsisy garantie. Na orinasa ianao io miteny hoe miasa amin'ny karama ianao misy hoe sécurité financière amin'ny ohatr'izany fa ny orinasa ny ka tsy afaka mamorona vola. Rehefa fahitany ny orinasa dia mipiasa ny voadaky. Mila mandinika tsara zany rehefa manao investissement dia ny psychologie tokony hananana dia mila ekenao hoe misy risque ao. Mila ekenao hoe risque eken'ny sainao zany. Tsy hanonona eto moa iny avy daholo ny scandale financier teto Madagasikara satria nisy maromaro any depuis 2019 ary misy orinasa majinijinga tena nihodina tsara mihitsy tsy resaka orinasa mpamokatra ilay izy fa orinasana fampitomboana vola mihitsy, naovana investissement mihitsy. Ary maromaro ny namana very fananana be tao satria misy mamarotra, misy mitrosa ny banky hanaovana zavatra investissement ohatr'izany. Nefa ianao zany mila manana an'izay attitude izay hoe en tant que investissement izy raha investissement tena mampidi-bola tokoa izy dia izay vola ekenao ariana any apetraka any. Dia iny ekenao hoe bon na iny zany mahazo na iny zany very fa tsy ny fiainanao iray manontolo zany no atoto anatin'ny zavatra tsy azo atao mihitsy zany. Misy moa avy eo lasa dala, misy ny lasa enjehan'ny banky sy ny sisa satria ilay toe-tsaina maha-investisseur mihitsy zany tsy mbola mipetraka tsara eto amintsika. Izay hoe mila fantoka ianao, mila tonga saina ianao fa risque foana io zavatra io. Tsy azo negligena mihitsy nefa io risque io satria lasa voby any amin'ny sainao ilay izy avy eo. Rehefa miresaka an'izay risque izay coach misy sady mifanandrify ihany amin'ilay sehatra ny famatsim-bola investissement izay manahoana indray ny fahitanao ireo tanora izay isan'ny hitantsika amin'izao fotoana izao hoe miamitombo isa ireo tanora te hanangana orinasa manokana nefa mety misedra fasarotana nefa ihany koa manana tahotra izy mandeha ohatra hoe efa misy nitotry afaka mitrosa vola, mindrana vola sy ny sisa. Dia voalohany indrindra aloha marina aloha izay rehefa mijery moa zany manao fandinihana kely an'ilay zavatra mitranga amin'izao dia misy moa zany tsy ataoko hoe fitaka ilay izy fa misy moa zany fanararaotan'ny microfinance sy ny institution financière zany eto amintsika. Efa nisy moa izy io hatr'izay fa amin'izao izy mirongatra be mazava ho azy satria be da be zany ny tanora manana projet, manana vinavina manangana zavatra araka ny tenenao teo dia ny olana zany dia eo amin'ilay gestion de risque izay mihitsy. Iny ny teneniko hoe tsy azo negligena dia nefa raha vao misy mantsy fantatro tsy ho tononoko eto zareo fa misy namako zany tena lasa nandalo fahasahiranana mihitsy ny zavatra io satria tsisy garantie moa zany ny resaka hoe projet ohatr'izany fa ianao zany tonga dia miantso mpamantso vola fotsiny dia hoe izay ianao zao dia hoe mety io e sainga ilay mety izay nefa teny miny fa tsy izay ilay réalité. Mila jerena ilay réalité dia ny zavatra azoko torohevitra afaka omeko angambany dia mifanaraka amin'ilay zavatra nytenena tamin'ny hoe izay zavatra hananana aloha, izay any ampelantanana aloha na izay zavatra azo exploitena aloha atomboka. Tsy mampirisika loatra ny resaka hoe trosa zany na hoe mindram-bola amin'ireny grandes institutions, les banques sy ny microfinance kely majinijinika ireny satria tsy hanitatra lavabe fa ireny zany dia hanararoatra fotsiny amin'ny tsy fanananao dia raha vao tsy mandeha nefa ilay projet dia tonga dia rofony fotsiny ny hitanao tsisy hoe arakaraka anao izao zany hoe nitreritra hoe nety ilay izy na zany tsisy an'izany. Fa ny tsara indrindra aloha raha ny hevitro manokana dia miezaka zany manao amin'izay ananana zany. Io moa zany tena marina resaka projet hevitra ny tena mandeha rehefa tena mety fa tsy dia tena vola satria rehefa vola izay anananao io zany mizahanao ampitomboana iny miena stress anao satria ianao tsy hananan'olona vola.
fa ny psychologiana olona manangana projet zany tsy moramora mihitsy zany. Maika mbola tsindrinao amin'ilay hoe mila mamerim-bola zao isam-bolana zao. Mafy be ilay izy ho an'ny tanora mbola tsy vonona amin'izany sehatra izany. Ie, efa misy asika tsoana izay mahakasika ny hoe fitantanam-bola manokana izay akasitrahako sady moa coach Nisa. Isan'ny tena mavitrika aloha izy hatreto ka mbola tsy kamokamo mihitsy mbola hiara aketontsika fa zao aloha rarahotika satria ny olona matihanina ohatranazy zao tena sambosamborina be. Araka ny haintsika teo amin'ny fampahafantarana azy teo misy ny andraikitra saniny, misy ny asa mamatihanina anao izay dia zao ilay fanararaotana coach Nisa. Mba taparao kely hoe ny angianao tamin'izany tamin'ny namoronanao ny orinasa sa anao amin'izao. Ilay izy moa zany tsy dia tena fitantarako loatra ilay izy. Ny antony manko itanao ilay fomba fiteny hoe ny ainga tamin'ny tsy misy. Be dia be moa zany efa mikritika ny fomba fiteny iny ary marina zany satria tsisy ny ainga tamin'ny tsy misy zany. Fa ny anandray zany ny fomba ilazako anazy dia hoe ny ainga tamin'ny trosa. Inona ny antony? Za zany tsy tena hoe voateraka dia nanana ny rehetrarehetra. Fa rehefa ny lehibe zany rehefa vita amin'ny baka zany dia nandinika hoe ahoana moa zany ity fiainana ity. Za tsy te hantehatra amin'ny ray aman-dreny dia nefany za te hanao zavatra. Totry ny tanora rehetra ihany hoe za hoe zany dia eo dia vita amin'ny baka dia handeha université dia ahoana moa zany ny atao tsy hampidi-bola sa ahoana dia ianao nefany etsakilany etsy ianao mba te hividy zavatra ho anao. Ady ataoko fotsiny ary hoe akanjo. Izay efatra menada tsy afaka handeha hangataka amin'ny ray aman-dreny foana hoe fitianana izao, fitianana izao. Izako hoe zaho aleo be. Dia ho zaka tamin'ny tenako hoe zaho tsy te ho faty manantra. Izay no nataoko. Dia iny zany no tapa-kevitra aleo ataoko daholo izao karazana asa rehetra izao. Dia voalohany aloha mba nanangonako vola kely zany satria moa zany resaka gestion ihany mamanay mpampianatra. Dia nataoko tsara ny fiainam-pianana nataoko aloha nanamboako izany. Izy aloha mba hanao kely an'ity aloha. Dia teny antsefatsefany teneany zany dia efa nahita hoe misy namako miasa amina resaka modération web ohatr'izany amin'ny vazaha zany. Dia ianao zany mitady vola dia mandefandefa CV aloha. Eo ilay hoe te hanangana zavatra ianao sy na fa ianao zany départ tsisy inona mihitsy teny hoe hainga amin'izao fotsiny hoe zany sa hoe ahoana. Dia n'insiste ohatr'izay hoe aleo rangahy hiasa aloha. Ianao mila vola, mila fond de départ ianao aloha hiasa. Tsy tao an-tsaina mihitsy moa zany ny trosa tamin'izay. Dia aloha hiasa. Dia n'insiste tamin'izay asa izay dia avy eo nahita koa hoe mamanay manao sakafo sy ny sisa dia ianao mba hivarotra. Tsy izany ny tompon'ilay hevitra fa nahita fotsiny hoe tsara be ilay sakafo ataon'iny fa zao aleo rangahy mba ho lanceny ity zavatra ity. Dia mba miantsoantso namana manandrana asiana dia hita hoe ianao moa zany voalohany hoe moa hivarotra dia ianao tsy resy lahatra amin'ilay izy. Fa tonga dia resy lahatra hoe aleo lanceny ity zavatra ity. Dia avy eo manomboka mahafantapatatra olona. Anisan'ny zavatra tokony fantarina koa moa zany raha te ho tafavoaka dia mila manana contact. Io mety foana na contact amin'inona na contact amin'inona fa ny important ianao dia mila manana contact ianao satria afaka raisina hoe iny olona iray micontacter-anao iny manana ny sehatra misy azy. Iny sehatra misy azy iny nefany misy olona mety ho potentiel futur client anao iny olona iny. Iny olona iny nefa rehefa resy lahatra amin'ny zavatra ataonao dia miantso olon-kafa izy. Dia mandeha ohatr'izay zany ilay izy. Dia rehefa niasa amin'izay zany tafiditra tamin'ilay modération zany tamin'izay 2019 crise mihitsy. Dia nafantatra an'ilay trading. Ianao moa zany tena koa moa zany nazoto be nijery an'ilay bokina développement personnel sy ny éducation financière sy ny sisa ireny dia tamin'izay resy lahatra hoe dia hanao boky koa. Dia hanao boky momba ny éducation financière fa eto Madagasikara ozy Izany hoe zany tsy resaka ilay blabla be ana éducation financière any andafy ireny fa hoe ahoana zany ny ahafahanao tafavoaka eto. Dia hoy zako hoe zaho mbola tsy lalina be tamin'ilay izy mbola tsy tafavoaka lavitra tamin'ilay izy fa aleo aloha mba ho tafavoaka tsara. Rehefa nandeha moa fotoana dia lasa mpampianatra éducation financière sy développement personnel daholo Antananarivo renivohitra. Zako hoe aleo hajanona any zavatra iny fa mampiomehy be ilay izy. Dia nanao trading dia avy eo niditra tao amin'ny Mercantile Exchange of Madagascar. Izy ny bourse de commerce eto Madagasikara zany amin'ny sehatra trading. Dia niditra tao zany niofana. Dia hoy hoe misy ianao izy manao choix ianao manao trader ianao na manao broker tena tany moa zany ny asan'ilay izy. Ilay trader zany tena hoe départ hatramin'ny voalohany mihitsy depuis 2020 hoe hianatra an'izany trading izany. Ilay broker indray dia hoe inona ilay izy manangana orinasa ianao. Orinasa ahafahanao zany mampiofana trader zany ahafahanao zany mampiofana olona hanao an'ilay asa na trading. Tamin'izany moa tena mbola tsy nahay mihitsy izany fa tena hoe aleo anandrana. Inona nahaliana anahy tamin'izy dia izao araka ilay teneniko teo hoe
raha misehatra fidiram-bola, amin'ny sehatra fampiasana vola zany dia misy ny aktifa sy ny pasifa. Fa amin'ny sehatra ny fidiram-bola ihany koa dia misy ny atao hoe aktifa sy ny pasifa ihany koa. Dia ny aktifa dia zavatra mampidi-bola anao, dia ilay pasifa ihany resahana eto dia ahoana no ahafahanao mahazo vola dia mandeha pasifa. Satria ny olombelona zany dia voafetra ny fotoana, voafetra ny harerahany koa moa zany. Io tsisy hoe mahatratra amin'ny telonjato taona ianao mbola matanjaka be, fa misy fetra io zavatra io, misy fetra ny aina. Fa ny fidiram-bola pasifa nefa tsisy fetra. Raha hainao mampiditra vola amin'izao, tsy mandany aina, tsy manao ninona, dia miditra ho azy ilay vola, tiana intsony ny antony asany. Dia izay no nahaliana anahy tamin'ny voaloha zany hoe aleo rangahy hanao broker. Dia avy eo nefa rehefa nandinika ilay izy dia nianatra an'ilay trading satria hampianatra ny ankizy zany ohatr'izao. Dia tamana ihany avy eo, dia saka ilay hanao trading koa fa tsy hanao broker fotsiny. Satria ianao zany rehefa manao broker dia mampianatra ianao dia mikoacher ilay trader ianao zany hoe reto marché tsara, reto ny zo sy ny sisa. Dia avy eo rehefa mitrade izy dia mandray commission ianao zany. Dia iny zany revenu passif. Dia mandeha amin'izao fotsiny. Rehefa nandeha nefa ilay fotoana, tiako ihany koa moa ilay trading moa ilay ankizy koa zany rehefa resaka hoe mampiasa vola dia tsisy matahotra tsy hanary vola zany. Dia ho zaka aloha coachena izy dia hitra lalandala kokoa dia aloha hifantoka amin'ity orinasa ity zany. Dia fa zany nanao an'ilay orinasa dia tena mifantoka tanteraka amin'izy hoe aloha hanosika zany mpianatra tanora maro hiditra ao anatin'ity sehatra ity. Dia zavatra donnant ilay izy, gagnant ilay izy satria ianao zany mampiofana anazy isan'andro. Miasa isan'andro ao manampy anazy foana manoro hoe ity ny tsara, ity ny tsara, ity tsy azo atao, ity azo atao sy ny sisa. Zareo mahazo vola, za mandray commission samy mahazo amin'izay fotoana izay. Ny asako zany amin'izay tena hoe manara-maso fotsiny. Izay ny ipiran'ilay hevitra zany hoe aloha mampitombona ny revenu passif fa en même temps zany ianao maha-actif anao dia miezaka koa coacher izy fa tsy hoe io zany tsy orinasa hoe mibaikobaiko olona ianao dia miasa ho anao iny olona iny, fa manoro an'ilay olona ary ianao hoe io raha te hahazo vola ianao dia ity alaina. Dia mahazo izy avy eo dia samy mahazo dia samy faly. Samy mahazo dia samy faly. Izay reto tsy vita mora izany hoe mitantana vola ny tena manokana izany izay koa misy tena hoe misy lesona azo tsoana avy amin'ireo rehetra lazain'ny coach Nissa izay mbola isaorantsika anazy foana aloha hatreto hoe rehefa eo izy mbola hiverina eto raha toa ka misy tsy mahafa-po anao anatin'izay resadresaka lazainy izay fa avelantsika hisenty kely izy amin'izao fotoana izao fa rehefa eo izy mbola hiverina eo fa aza misaraka amin'ny indrindra ianareo izay efa mahafantatra azy amin'izay sehatry ny trading izay mbola mahazo bonus kely avy amin'ny ekipan'ny Harrison Film isika rehefa avy eo. Izao kosa aloha dia zareko amintsika misy zavatra mahasoa kely no man'ny ekipanay ho antsika rehetra mpanaraka izao mpandaharana izao fanampim-pahalalana mba ahaizantsika manatsara ny fitantanam-bola manokana. Manasa antsika raha hamaky an'ireto boky manaraka ireto. D'endetté à millionnaire, un plan pour les millénaux, les jeunes familles et tous ceux qui veulent s'enrichir. Boky nisoratany David Decoteau sy Yann Sénéchal, nivoaka ny volana septambra taona 2024. Manoro hevitra ny amin'ny fomba ara-dalàna, ialana amin'ny fandovana hetra sy ny tokony atao raha nangana fianakaviana ary ny fototry ny fifampirarahana sy ny fomba hitantanana fampiasam-bola. Ny resaka boky isika teo nanaraka karazana boky sy mpanoratra telo atao anatin'ny izany fandaharana kely iny mba ho vakivakintsika indrindra moa ho antsika rehetra izay tia mamaky boky za moa anatiny fa dia tsy haiko hoe coach Nissa raha tia mamaky boky indrindra moa anatin'ity tontolon'ny trading sy ny fitantanam-bola ity misy boky tianao manokana ve? Za aloha zany tena marina tsy tia mamaky boky. Tsy tia mamaky boky fa rehefa nifa zany nanomboka namaky ny bokin'ny Robert Kiyosaki dia lasa tia namaky boky. Satria nahaliana anahy ilay izy resaka éducation financière tena nafinaritra be anahy izy dia navita zany nanatelina bokina 300 pejy anaty iray alina. Satria rehefa tianao ilay izy dia lasa ohatran'ny hoe tsisy limite intsony zany ilay zavatra. Dia nanomboka teo lasa tia mamaky boky. Eny ary toy izantsika amin'izay ary mety efa tsirin-doana ireo izay mahafantatra anao anatin'izay resaka tontolon'ny trading izay asa izay isan'ny tena hoe mahaliana mitombo isatrany isika tanora ny tena te hiditra ao anatin'ny tontolon'ny asa trading io
dia ataontsika mifanampy amin'izay efa voalazanao teo manoloanandreo atraka hifanananao lalana ny diavinao atao fananganana orinasa izay hiresadresaka amin'izay tsika ataontsika fanontaniana faly fanontaniana arakarak'izay ainga atsika eo inona marina izany ilay hoe trading dia ny ao ambadika izay inona ilay hoe trade izay inona ho famaky azy trading dia trading dia trade ny trading zany dia mba ahafahana manazavana azy faran'izay tsotra satria sarotra manazava ilay izy satria zavatra tsy azo tsapain-tanana ilay izy raha tsy efa mivoaka ilay volana miditra ilay vola. Ny trading zany dia raha sokajiana amin'ny fomba fiteny Antaratoekarena izy dia fampiasam-bola izy iray dia asa izy iray. Marobe manko ny olona hoe mampiasa vola dia mametraka dia miandry. Izay matetika ilay izy. Ny trading nefany dia sady asa no fampiasam-bola. Izany hoe ianao zany rehefa manao trading dia misy vola zany ho atokanao ahodina. Ohatran'ny hoe anangana cash point ianao na anangana zavatra kely majinijinika ianao dia misy vola atokanao. Fa avy eo indray misy asa atao ao. Misy asa atao ao zany hoe inona ny dikany hoe trading? Dikan'ny trading raha tenena amin'ny teny frantsay dia commerce. Commerce io. Ny maha-commerce anazy zany dia misy tsena zany eo. Misy tsena iray ny resahantsika. Ianao rehefa manao commerce dia tsy maintsy misy sokajina zavatra anankitelo. Misy mpividy ao, misy mpivarotra ao dia misy entana. Dia ahoana moa zany ny fomba fisehoan'io zavatra io dia sahala amin'ny tsena rehetrarehetra ihany. Rehefa hividy zavatra ianao na hivarotra zavatra ianao dia misy iray mahazo tombony ao amin'ilay entana vidiana sy mivarotana iny zany. Raha ohatra ianao zany mandeha ny mpivarotra izao ohatra dia matoa ilay olona iny vonona hivarotra anao ny zavatra io dia mahazo tombony izy izay. Na ny tena marina zany tsika mpividy vo satria matoa izy vonona ame anao io efa naka-tombony tamin'iny izy izay. Dia ny trading mitovy amin'izay ihany. Ianao zany misy fotoana ianao mividy, misy fotoana ianao mivarotra. Fa izy zany aingana kokoa. Satria ianao zany mi-investir anaty tsena iray, mampiasa vola ianao dia ataonao anatin'ny plateforme ilay izy. Misy logiciel isan-karazany zany ao ampiasainao dia ampidirinao anatin'ilay plateforme ny vola. Fomba anaovana azy moa mbola hojinintsika rehefa avy eo. Dia rehefa ao anatin'io plateforme io ilay vola dia ianao zany mandinika tsena. Inona mahasamihafa anazy amin'ny tsena ohatran'ilay tsena ery Mahamasina ery na hoe tsena hafa dia izy intangible na hoe zavatra tsy azo kitihana, tsy afaka tsapainao fa fifanarahana zany natao hoe contrat. Contrat financier no hodinianao zany ao anatin'io. Dia manaraka an'izay ihany koa izy vinavina no fomba ilazana anazy moa zany. Ianao zany ohatran'ny hoe raha ohatra izay ho anay manokana zao dia izay zao manao trading na volamena. Izay zany tsy handeha hoe handeha hanafatra volamena na hoe hivarotra volamena handeha fanjakana amin'izany. Fa ny ataonay zany dia maminavina. Inona ilay vinavinaina zany eto dia izao. Fiakaran'ilay lanjan'ilay volamena iraisam-pirenena na ny fiendanjan'ilay volamena zany. Izay ny zavatra vinavinaina anatin'io asa io zany. Dia sahala amin'izay daholo ny resaka hoe trading ny asana trading rehetrarehetra zany dia tsisy takalo mivantana zany. Fa ampidirinao anatin'ilay plateforme ilay izy dia ianao zany mijery an'ilay tsena. Ianao zany tsy tompon'io tsena io. Fa mandinika ianao hoe tsy niakatra mividy ity na idina mividy ity zavatra ity dia lasa amin'izay ianao ny asanao dia na ianao zany mividy na ianao mivarotra. Io zany tsisy resaka hoe izay maha plateforme anazy ianao tsy handeha hiditra ao dia handeha hitady iza ny hividy an'ity zany. Tsisy an'izany. Fa tonga dia na ianao hividy dia efa misy manakalo an'izay ao ambadika ao zany. Ankoatran'ilay volamena mety inona ny misehatra fa ao anatin'izay trading izay? Ny sokajiny aloha zany be dia be ny azo hisokajiana an'ilay karazana tsena zany. Fa raha ohatra hoe arakaraky ny actif zany dia misy zany ny matière première na ny akora voajanahary tsotra ireny zany dia ao ny sehatra misy anay zao ny resaka hoe volamena, pétrole, ny gaz naturel, soja, maïs, blé sy ny sisa ireny zany. Izay no atao hoe matière première dia afaka vinavinainao ny an'iny rehefa manao trading ianao. Dia misy koa ny devise, iny zany no tena be mpifantatra. Dia nefa ny olana amin'iny zany dia ilay olona zany tena hoe fantoka amin'iny fotsiny dia iny atao hoe forex zany. Forex devise, resaka marché des devises zany dia ny fomba maminavina ianao any fiakarana fidinan'ny lanjan'ny devise anankiray par rapport amin'ilay izy. Izay no atao hoe paire de devise. Dia iny no tena be mpanao. Nefa ny be dia be zany ny tratra anatin'iny. Izay koa moa zany ilay tomboan'ilay resaka arnaque sy rehetrarehetra satria ianao zany tsy ampy fahalalana
dia mitsapatsapa ianao dia vao taraiky amin'iny ny volanao dia hoe tsy mety mihitsy ity zavatra ity. Ao koa misy ny taux d'intérêt, non, tsy taux d'intérêt fa marché des obligations zany, resaka ono zany ilazana anazy, obligation na institution financière zany hoe misy institution sasany zao mila vola, misy institution sasany manana excès de liquidité zany, dia misy zany tsena zany ampifandraisinareo hoe tia misy bon d'obligation iny zavatra iny, dia misy olona zany vonona hakan'iny bon iny dia en échange na vola. Zay dia misy marché zany ahafahanao mijery an'izay hoe manahoana ny fiovaovan'ny bon zany ohatr'izay. Dia ny farany misy ny action. Ny action zany sahala amin'ny ohatrany hoe misy orinasa ohatrany hoe Facebook na ohatr'izany dia misy émission na action Facebook dia izy zany tsika zany tsy ao anatin'ilay vidy sy varotra an'ilay action, ilay tena action iny fa izay ilay hoe vinavina. Ianao zany mihinavina fotsiny hoe ity Facebook ity hiakatra ny lanjan'ny orinasa io, dia ianao no mieritreritra hoe ianao hividy zany fa mieritreritra hoe mbola hiakatra ambony be ny lanjan'ity dia aleo hividy an'iny. Izay zany ilay karazana marché misy eo amin'ny 4 io zany no tena hoe manara-dalàna tsara. Enatra fanampin'izay coach Nissa, ahoana amin'izay ara zany ny fomba fanaovana ilay trading satria misy matoky aho fa tena maro zao nefa mpanaraka anao any manaraka an'izao fandaharantsika zao, misy ihany koa nefa ny tena mbola voazay mihitsy vao nafantatra an'izany hoe asa trading izany. Ny ao ambadik'izay indray hoe ahoana misy toetoetra takiana manokana ve vao lasa trade ny olona anankiray, zany hoe misy qualité na compétence takiana manokana ve vao tonga amin'izay? Inona no voaloko ilay fomba hanaovana anazy? Ilay fomba hanaovana anazy. Ny fomba hanaovana anazy zany aloha raha ohatra hoe tsotsotrika ilay izy izy moa zany ezahana hotsotsorina araka izay atao fa tsy dia tena misy resaka hoe teknika be, fa ny fomba fanaovana azy zany aloha mianatra aloha mazava ho azy, tsy maintsy ilaina aloha ilay fianarana satria averiko ihany fa izay mampatonga ilay olona lasa miteny aronaka ilay izy, satria izy tsy nianatra tsy amin'ny fahalalana dia manao foana. Manomana vola ianao dia iny vola iny zany rehefa vonona ianao izay ianao vao mampiasa an'iny vola iny, ampidirina anatin'ny plateforme ilay izy. Misy zany karazana fanaovana dépôt maromaro rehefa hanao an'ilay asa zany, dia ny eto amintsika zany efa misy mpanakalo, efa misy mpanakalo zany hoe hitanao hoe ilay resaka mobile money ireny zao, ny mivola Orange Money sy ny sisa ireny ireny zao dia efa karazana endrikana finance somary efa évolué kokoa satria tonga dia resaka chiffre fotsiny mandeha, tsy voatery miantehatra any banky intsony ianao zany rehefa ametraka vola anaty telefaonanao zany, raha ohatra hoe tsy tianao kitihana iny dia afaka ampirimina anaty telefaonina fa tsy mila manao dépôt any, dia iny ilay vola ampirimina anaty mobile money iny zany dia efa ahafahanao zany mamadika an'iny ho dépôt ao anatin'ilay plateforme anaovana trading zany. Izay zany dia efa fomba iray anaovana anazy. Misy ihany koa ny ohatra zao ny atao amin'ny bourse de commerce atao misy anay ato zany dia rehefa hanao dépôt ianao na retrait dia ny atao aminay tonga dia direct any banque no manao an'ilay izy. Izany hoe omenanao zany numéro de compte ilay bourse dia déposenao any ilay vola rehefa hanao an'ilay asa ianao, dia avy eo rehefa vita iny dia sokafana zany ny compte amaha trader anao zany ao amin'ilay bourse, dia eo amin'izay anao tonga dia manao analyse sy ny sisa dia miasa. Dia eo anao mahazo rehefa ohatra hoe tia akisitona ny vola ianao na ohatr'izany dia manao chèque, omena chèque fotsiny ity zany ny volanao rehefa moka vola ianao zany. Ohatr'izay ny système fanaovana anazy, dia izy fotsiny zany crédit technique investissement izy rehefa manao an'ilay izy ianao zany dia ianao zany efa vonona ny sainao hoe bon maka risque zany amin'ilay zavatra ity, dia amaliko an'ilay fanontaniana amin'izay hoe inona zany no tokony toetetra, inona zany no tena zavatra tokony takiana rehefa manao ity asa ity, dia ilay izy moa zany na tena marina betsaka ny zavatra takiana satria efa hatrambola kely tsy mahazatra izany hoe hanary vola zany, fa ianao hoe mianatra ianao dia mila be ianao dia mitady asa ianao dia miasa dia mandray vola zany, tsisy an'izany hoe efa nandray karama dia moins 200 000 ariary ny azoko, tsisy an'izany. Fa déjà aloha zany ny zavatra voalohany mila hampiomanina ny saina fa resaka business ity, resaka investissement ity aloha voalohany indrindra. Investissement est égal à risque, tsy azo ariana anatin'ny saina izay zavatra izay. Toe-tsaina mila hanananao zany dia olona vonona ianao haka risque aloha voalohany indrindra, dia olona vonona ianao hoe mety hanary vola amin'ity zavatra ity. Ny antony manko rehefa handeha amin'izay ilay asa, io tsy possible mihitsy hoe ahazo foana ianao, fa misy fotoana ianao mety manary eny antsefatsefany eny, izany hoe ny tanjona zany, tanjona amin'ilay asa zany isan'andro dia mahazo foana ianao, izay ny tanjona, fa tsy voatery izay no mitranga, ary izay ilay mila fantarina tsara hoe
rehefa manao trading ianao dia mila manana toe-tsaina ianao vonona hivoatra foana. Io tsisy olona hoe manary vola ka tsy marary zany, fa ohatran'ny fianarana zavatra rehetrarehetra ihany io. Rehefa tsy mety ilay izy, rehefa manary vola ianao rehefa tsy mety zavatra anao dia ekenao iny. Rehefa ekenao ilay izy dia misintona lesona hoe inona zany ilay olana. Ohatr'izay izay toe-tsaina izay mila hananana izay hoe za zany rehefa manao trading dia haiko hoe misy ampahan'ity vola ity zany riskeko, misy ampahan'io zany mety ho perte, satria ny antony manko misy ihany tato amina tato hoe trader vonona hiasa amin'izay voafehany tsara ilay zavatra, rehefa mandeha amin'izay ilay fotoana manao perte kely eo izy dia izay izay nisy fa tena hijanona sy tompoko vola dia aloha tsy hanao intsony. Dia ireny toe-tsainana olona ireny zany olona tsy vonona hiezaka amin'io zavatra io. Nefa ilay asa tena tsara, ilay asa tsy resaka vola ihany fa mampivoatra ilay satria mampianatra anao hampitombo fo, mampianatra anao hitandrina amin'ny resaka émotion zany, satria ianao zany raha olona hoe tena taitaitra efa tsy mety aloha zany ilay izy aloha manomboka eto, fa mila hovaina mihitsy ny fomba fisainana zany. Raha hoe tena hoe tafavoaka amin'io dia mila manana toe-tsaina miezaka hitony, bon narary iny nanary tsy maninona fa miezaka miarina, voafingana androany fa mitsangana ara-pitso dia vonona anohy. Indray mandeha zany tafiditra anatin'ny sehatra io raha ny tena marina dia tsy mahazo mivoaka intsony raha tsy hoe tsy tianao intsony mihitsy ianao. Izay zany mila vonona zany hiezaka foana ary io tonga dia teneniko eto aloha ilay izy ho an'ilay mpieno sy ilay mpijery antsika hoe tsy rentable anaty fotoana hoe roa telo volana izany ianao, tsy possible zany. Aman-taonany ianao vao tena mahavita mivelona amin'ny zavatra. Tonga dia mihitsana aloha zany izay tsy vonona hiaritra. Izay mihitsy mila faharetana rehefa te hanana soa izay. Koatra misy efa koatra moa zany ianao araka voalazanao teo efa 5 taona misy hiarana tao anatin'ny tontolona trading io. Manao indray ary ny fahitanao tahampavitrihan'ireo tanora namanao amin'izao tao anatin'izay 5 taona izay ka hatramin'izao dia ahoana indray ny fahitanao an'ilay hoe faharetany azo tombanana hoe faharetany fifehezana ny mpianatra anankiray an'io asa trading io. Izy moa zany miaraka ilay fomba fisainana samy manana azy, dia sarotra be ny tena hoe hamaritana tena asiana hoe marimaritra iraisana zany amin'ilay faharetan'ny zareo, fa vitsy zany raha ohatra hoe ny tahan'ny olona ny ankizy zany tena hoe vonona aloha izay no resako anazy, dia mbola azo lazaina ary hoe mety eo amin'ny 10 na 20 isan-jato no tena vonona zany. Ny antony satria araka ilay teneniko teo hoe mafy ilay izy. Ny asana trading aloha tena tsy natao an-jazakely fa mila fahamatorana be. Dia noho izay zavatra izay misy mbola kely. Tandremo kosa nefa fa misy koa nefa ny ato mpianatra 15 taona. Afaka baka teo mianatra trading taty amiko fa efa mahazo izy izao ary matotra kokoa noho ny ankamaroany efa mihoatra taona ary. Satria ilay fomba fisainanao mihitsy zany tonga dia volena mafy be. Dia izay tanora hitako zany izay ny teneniko hoe nanotahan'ny olona tena tafavoaka amin'io ary hoe tena mbola manify. Raha tsy ho teneniko eto fotsiny ary hoe 5% tena trader maneran-tany ary hatreto no tena azo lazaina hoe tena rentable amin'ny zavatra io. Ny antony dia izay hoe ilay fomba fisainana izay mbola vitsy ary ny ankamaroany dia izao tsotra be ilay izy. Ny olombelona iray dia misy zavatra anankiroa, misy ny zavatra mampatahotra anao dia misy ny tanjonao. Fa raha vao ilay zavatra mampatahotra anao iny no mibahana dia tsy ho tafavoaka mihitsy ianao. Fa ianao mila mifantoka zany hoe ianao zany manana tanjona amin'ity zavatra ity, dia ianao tsy miabandona amin'ity zavatra ity. Izay mampatonga anahy miteny hoe tena mbola kely raha izay olona nampianariko izay aloha zany dia tena mbola vitsy ny tena hoe tanora tena tafavoaka sy tena hoe vonona hiezaka amin'izy zany. Fa ianao zany uniforme miezaka ianao iray volana dia aveo mangina ianao dia any dia tsy hitako intsony any dia tsy haiko inona nataona tsy dia lasa kamo ianao dia lasa ianao manao zavatra hafa dia vita. Dia mety efa misy ny alan-dalana ve zany ny abandona efa nanomboka dia niala? Tena maro mihitsy ny ala aloha ary za tsy mametsiny an'zareo. Satria ny izy zany eo ilay hoe ianao zany mampianatra, ianao zany mitrade ny ankizy dia mandray commission ianao. Fa teneniko fa za koa tena faly rehefa hita hoe tafavoaka ilay ankizy. Satria zany tena voapita ilay zavatra ary za tena masika. Misy mpianatra mihaino antsika dia mino mihitsy fa fantany tsara hoe za tena masika. Misy fotoana ilay ankizy tena manao foana. Efa teneniko hoe ok izay tsy mety intsony aza manao intsony fa tapitra hatreo amin'ny rapitso indray manarana. Satria ianao zany rehefa tena mandeha ilay vola tena miasa amin'izay misy fotoana ianao tsisy ninahinao intsony ny zavatra nampianarina anao dia misavoritaka tanteraka.
dia tena misy fotoana rehefa tady tonga amin'izay zavatra izay dia ohatr'izay ahatsiaro ihany io zavatra hoe tsisy avy aloha dana makaina dia ohatr'izay. Dia misy sasany indray miakatra tension. Normal zany satria le problème tsy trading tsy vita resaka teknika iny raha samy miteny hiakatra mividy izao na eto mividy zavatra samy mahay fa le fomba hidirana anaty ilio zay eto hividy amin'izay eto hivarotra amin'izay le risque engendré n'izay zavatra izay iny amin'izay efa maka risque dia eo le mitantena amin'izay dia le fomba higérenao an'izay fitantena an'izay tsy mitovy ny olona rehetra. Sasany za zao tena tsoriko tamin'izaho vao nanomboka mandritra ny 2 taona nanaovako trading voalohany tena voa palpitation ary tena natao ohatra hiditra hôpitaly satria tsy sensation mahazatra le izy fa zavatra hafa mihitsy tena hoe zavatra mbola tsy niainanao tsy izay niainanao hoe inona be mahita n'ity vola miaka-midiny ity fa ahoana io zavatra io dia io zaka hoe tena tsy vita mory ity ary rehefa vita le izy dia ianao indray manontantena hoe inona izany zavatra ataoko izany dia tsy le izany tsy hoe tsy mety an'olona tensionnaire na ohatr'izany fa raha ny tena marina ny resaka psychologie izany dia efa volena avy hatrany ao anatin'le fomba izay rehefa mampianatra moa izany dia mampianatra fomba fisainana mihitsy hoe ianao dia n'izao aloha za vao misy olona miresaka amiko hoe izay hanitra trading vonona ve ianao hijaly satria ianao zatra vonona nahazo vola foana fa vonona ve ianao hiaritra hoe misy fotoana ianao mba marary misy fotoana ianao tokony tonga saina fa za tsy hampianatra olona kamo ianao hianatra mandany vola ianao io rehefa miofana dia mandoa formation fa iny formation iny engagement iny arahako hatramin'ny farany izy dia ianao mandoa vola ianao mianatra ianao fianaranao tsisy fetra ianao nefa mianatra dia avy eo ianao afaka ray volana manjavona dia any ianao izany ka miantehitra n'izany tonga dia any ianao rehefa tsy vonona ianao fa rehefa ianao kosa aloha voalohany dia efa tsy vonona hoe hiezaka satria io izay mampianatra fa ny traika efa azonao anatiny io tsy afaka hoe iny afindra-poto ny traika efa azoko mandritra n'izay firy-taona izay fa tsy maintsy ianao no miezaka dia rehefa tsy zakanao io dia ianao no miala fa izay tsy alokanao mihitsy izay vonona anampy foana eny ary izay te hijaly izany mankanefa na vokatr'nesa any any izany rehetra fa mbola mitoy ny fandaharantsika mahakasika an'izay finance personnelle izay eto amin'ny Harrison Film sy ny pejy iratiako dia mbola ao anatin'izay ihany koa ny resaka trading izay iarahantsika amin'ny coachnisa amin'izao fotoana izao raha izay efa nozarain'ny coachnisa ho antsika rehetra izay lohatra eto tena azo tombanana fa hoalina eto ny andro tena hoalina eto ny andro raha io resaka trading io no resantsika eto fa ezahana fitipitiana ihany dia mbola entaniko sy ampiatsehako foana ianareo tanora namako manaraka fandarana amin'izao fotoana izao fa izy io coachnisa hitako fa tsy miavina loatra eto izany ihany rehefa ny ampejy ihany raha toa ka tsy ampiatsika tsy mahafapo-antsika ny fandarana eto andrano mahakasika izay finance personnelle sy ny trading izay toy izay tsika ilay resaka trading coach Anisa azona tombony ve io asa io hoe rentable ve? Me sady satria mieritreritra le hoe le tegna hoe rentable zany ny izy aloha azahoana tombony fa rehefa elaela mihitsy izy vao azahoana tombony satria ny resaka tombony tsy resaka hoe iny fa mahazo vola ihany androany dia izay ny resaka tombony izay ny resaka rentable satria raha ohatra hoe tena hoe io ny asa tena atao dia misy succession ana trade ao izany hoe misy succession ana maka position moa fiantsoana anazy rehefa hoe hividy ianao ny varotra dia maka position ianao dia iny maka position iny izany mety hoe trade ianao androany trade ianao rapitso fa androany ianao mety manary vola rapitso ianao mety mahazo tombony ny atao hoe rentable dia tsy izay fa à long terme kokoa izany mametry ianao izany fotoana fimpitoana kely ohatra hoe ray volana eo na nahoana ny fitambaran'ny trade-nao dia fa hitanao hoe progressif miakatra ilay izy hoe miakatra izany ny tombony azonao dia izay ianao natao hoe rentable sarotra ilay izy aloha izany raha ohatra hoe trade iray dia azo teneny hoe mahazo tombony ianao mety hoe mantsy misy sasany hoe mitsatotsatoka fotsiny mody manao fotsiny dia vao mahazo dia lasa amin'izay dia mivarotra fampianarana dia ohatr'izany fa ny tena rentable izany dia tena izay tenik'izay mantaona ianao vao tena hitanao hoe tafavoaka satria tsy resaka 1 2 3 trade ilay izy fa anaty 2 volana izay ianao vao afaka miteny fa izy aloha tena possible tsara mihitsy no rentable ary tena mahavelo io asa io tena mahavelo izy. Eny ary andao amin'izay raha resaka kely coach ny mahakasika ny hoe day trading sy ny hoe swing trading ny iny izany kokoa moa izany no tena style ataonay rehefa manao trading dia manao day trading na swing inona ny antony dia izao ny ankamaroan'ny olona rehefa manao trading dia te hahazo vola izy isan'andro an'izay olona hoe mba te hanao trading foana izany isan'andro izay natao hoe day trading na intraday dia
androany ihany ianao dia efa mividy sy mivarotra. Satria ianao zany rehefa manao trading dia ohatran'ny hoe mividy zavatra ianao exemple iray fotsiny ity ohatra hoe mividy zavatra ianao mora dia raha te hahazo tombony amin'iny ianao dia varotanao eny rehefa mialafo, ohatr'izay zany, izay ianao mahazo tombony. Dia rehefa manao trading ianao zany dia tsy maintsy misy fotoana ianao mividy aloha dia avy eo varotanao iny zavatra iny. Rehefa manao trading dia misy sehatra hafa ankoatran'izay, misy koa ianao mivarotra lafo dia mividy mora. Ohatr'izay koa ny trading, izany hoe iny zany anazy manokana iny tsy ohatran'ny investissement rehetra ianao zany dia hividy zavatra iray dia ho varotanao lafo kokoa izy. Fa ny trading koa afaka hoe mivarotra lafo ianao dia miandry hoe midina ilay vidiny izy dia mividy ianao avy eo. Dia rehefa manao day trading ianao zany dia izay ilay zavatra ataonao fa anaty iray andro. Izany hoe maka position ianao mividina mivarotra zavatra iray dia andro ihany ihany ianao dia efa manapaka ny position sy maka ny tombom-bolanao ao anatin'ny zavatra io. Ireny zany ho an'ilay olona zany somary manam-potoana kokoa dia hoe afaka hoe isan'andro izy eo. Mazava ho azy koa rehefa mitrade koa dia tsy ho tontolo andro fa misy fotoana zany laninao kely, tsy atao betsaka satria mifankampanahy kely lalana. Vetivety ianao mahita hoe iny fa tady handeha ity dia mitsofoka ianao. Nefa raha ilay izy manao trade efapolo eo ianao dia nefa tsy rentable mihitsy satria manarinary ny betsaka. Mahataitaitra zany ilay izy. Izy aloha tena mahataitaitra ho an'izay olona tsy mahafy tena aloha dia ao to dia sakafony tsara mihitsy. Dia l'objectif eto zany dia manao kely ny asa ianao isan'andro. Anaty fampianarana moa zany fahatorana mihitsy hoe amin'izao ianao miasa. Tsy mila mifoha amin'ny 4 maraina be zany. Fa afaka misy lera ianao atoandro ianao misy heure de pause tsy maninona afaka manao ianao, amin'ny 5 ianao misy fatafodana hitrany ianao afaka manao ianao, maraina aloha handeha hiasa ianao dia efa mahitahita hoe afaka manao kely an'izao ianao. Izay no atao hoe day trading zany. Maka position ianao androany dia manakatona position ianao androany. Ny atao hoe swing indray ho an'ilay olona zany tena tsy manam-potoana mihitsy. Izany hoe zany tsy afaka eo foana isan'andro fa ny fika dia hoe misy fotoana io anaty herinandro. So teneniko eto ilay izy manjary mivoaka daholo ilay secret. Misy fotoana io anaty herinandro tonga dia mirifatra miakatra io mandritra ny 3 andro na mirifatra midina io mandritra ny 3 andro. Atoranao fanaovana an'izay. Rehefa ianao iny androany ianao miditra afaka 3 andro ianao vao mijery an'io. Dia tonga dia encaissé ao ilay profit amin'izay fotoana izay. Ianao zany amin'izay fotoana izay olona tsy manam-potoana mihitsy. Fa aloha bien sûr izana zany mba tsy taitaitra dia andeha hitsikilokilo an'ilay fandehana eo ahoana. Io zany dia taitaitra izay manko ianao mahita hoe efa nahazo tombony be amaly dia ahoana ity ohatran'ny hoe sao dia hivadika ity dia tapahanao ilay zavatra. Dia nefa ilay izy efa fantatrao hoe tokony tonga ary. Tena hoe asa mila fitonina tsara izay hoe trading izay. Anezantsika ny resaka ary koatran'isa inona ary zany ilay fitaovana ampiasaina amin'ny asa trading sy ny logiciel. Ohatran'ny mitenany ianao hoe ny hardware sy ny software. Ny ampiasaina aminy tena tsara aloha PC satria raha ny tena marina io moa zany raha ny tena izy dia asa professionnel mihitsy ilay izy, izany hoe tena hoe asa ivelomana isan'andro. Ohatra ny asa rehetrarehetra ihany hoe mandeha mivoaka miasa ianao dia moa izany hoe ny tombotsoany fotsiny dia rehefa tena voafianao izy adiny iray adiny roa isan'andro ianao miasa dia vita. Izay dia vita. Nefa dia noho izay zavatra izay zany misy fotoana ianao telefônina dia efa mety. Izay moa zany tsy mampirisika ny ankizy hoe tonga dia mandany vola be mividy ordinateur lafo be na ohatr'izany. Fa ny principe anay dia izao telefônina aloha ny ampelantananao io zany ny ankamaroan'ny tanora dia manana Facebook, manana Messenger, afaka ampiasainao koa hoe ahazoana vola. Telefônina ny ampiasainao dia afaka atoranao ny fomba fanaovana azy. PC ny ampiasainao vao may tsara satria manana vision ngezangeza kokoa amin'ilay habean'ilay écran ianao dia afaka mahitahita tsara opportunité amin'ilay tsena ihany koa zany. Raha amin'ny lafiny logiciel indray dia omeko eto fotsiny aloha ilay izy ho an'izay te efa te hijerijery zany. Ny tena ampiasainay moa zany rehefa manao an'izy ity resaka analizy no omeko satria manko ny plateforme hoe rehefa te hiasa amin'izay ianao izay tsy manery hoe tsy maintsy ny plateforme anay no ampiasainareo na plateforme anay no ampiasainareo fa misy karazana plateforme hiasana amin'izay avy eo. Fa rehefa tena hoe mbola hanao analizy ianao ampianarina zany hoe izao ny fanaovana analizy amin'ity sy ity dia ny voalohany indrindra aloha investin.com izay ny anaran'ilay site. Manana application mobile ry zareo. Investin.com fijerevana données économiques, izany hoe fomba fijerevana ny situation économique mondiale sy ny calendrier de données économiques. Dia ny faharoa manaraka izay ny fampiasanay dia TradingView. Izay koa plateforme gratuite izy ahafahanao zany efa manao analyse sahany zany amin'ireo tsena isan-karazany ireo. Mbola tsy hitraitintsika eto fa juste les logiciels ahafahanao efa manao analyse sahany zany dia ireo no ampiasainay sy proposenay amin'ny ankizy hoe ireo no tsotra indrindra.
Nahitako anisa dia tao anaty Facebook. Nafinaritra ny fampianarana satria be dia be ny zava-baovao hay. Ny nivoako sy ny fahatsapako ny zavatra vitako isanandro dia tsapako fa manomboka voafehako ny resaka trading. Ny zavatra sarotra tao anatin'izay dia ny analyse fondamentale ary manana possibilité ny ho rentable. Amiko manokana dia asa mahavelona ny trading raha misy famatorana sy fifehezana ary fandalinana lalina. Eny ary avariana be satria mety hitrana feo mety hoe hianatra manokana izay asa trading izay. Mbola mitohitra ny fandarantsika miaraka amin'ny coach Nisa eto amin'ny pejy Arisampima sy ny pejy Iratsiako ho an'ny mpanaraka tambazotra serasera Facebook sy ny YouTube any izay. Mbola mitohy ny resaka fa satria moa araky ny nentsika tamin'ny fanazavan'ny coach Nisa teny ambolohany teo sy ny voamarina amin'izao fotoana iainantsika izao tena betsaka ny tanora, maro ny tanora liana ao anatin'izay resaka trading izay ary mirongatra araka izany ary ny resaka arnaque. Eo amin'izay zany dia resaka antsika amin'izao coach Nisa ahoana ny fomba hamantarana an'izay hoe arnaque izay. Misy mantsy misy fotoana nanao fikarohana kely dia misy sary izay hitako tanoany hoe mitaky code sa mot de passe CVC izay dia io misy olona anankiray izay nanao miditra tao anatin'io plateforme io ka rehefa vita ilay asana trading tamin'io dia nitaky an'ilay hoe CVC dia natahotra izy hoe izany code izany ohatra hoe code tonga dia miretire vola dia natahotra izy hoe arnaque izay sa tsy dia izay no mitondra an'ilay hoe ahoana ny hamantarana izay hoe arnaque sa tsy arnaque izay noho ny hoe firongatry ny rehetra te hiditra ao anatin'ny tontolo. Ny resaka arnaque na tsy arnaque aloha izany, ny olona izany dia maro manana an'izay famaritana an'izay arnaque izay. Rehefa nandeha manko ny fotoana dia hitako ihany ilay izy hoe tsy azon'ilay olona akory iny izay natao hoe arnaque. Fa ny amin'ny raha misehatra ny trading aloha izany dia ny faran'izay tsy arnaque indrindra dia ianao ihany no mampiasa ny volanao. Io izany tsara indrindra. Ny plateforme izany dia misy maro any ary tsy voaisa intsony satria na ny site internet ary amin'izao maro dia maro mihitsy miproposé investissement sy ny sisa. Voalohany indrindra aloha ny hamantaranao aloha izany hoe arnaque ilay izy na tsia dia rehefa manazava izy hoe garantie tsara mihitsy ity 100% mahazo ianao. Izay aloha izany tonga dia eritrereto hoe arnaque izay. Satria ny investissement tsy misy garantie 100% izany, tsy mi-existe izany. Rehefa inofa fotsiny izany misy plateforme miproposé anao hoe ity misy 500% de gain anaty 2 andro, 3 andro. Efa dinidino io izany fa mety ho kepohany ihany ny volanao. Tsy possible izany. Ary tena tafavoaka an'izany, inona moa ny ilavan'ny volanao? Izay ino izany dia efa fanontaniana tsara apetraka amin'ny tena rehefa mijery site na karazana investissement sy sisa ohatr'ireny hoe ity zavatra ity ve moa izany inona ny tombotsoan'ilay olona miproposé anao io zavatra io. Satria tsisy olona manao investissement tsy mitady retour sur investissement izany. Dia ianao ao anatin'ilay psychologie investisseur ihany koa ianao dia izay tena tsy foana mila manao recul foana. Tsy ny fiainanao iray manontolo no ataonao any. Dia manaraka an'izay ny arnaque na site na arnaque aloha izany betsaka aloha ny asa en ligne hitako sy nataoko hatr'izay fa ny plateforme na trading izany dia mila jerena aloha. Anisan'ny site izany tsy ataoko hoe 100% marina foana izy fa plus ou moins izany anisan'ny site hitako hoe anisan'ny verifiena an'ireny site ireny dia ny Trustpilot. Izay no ataoko recherche amin'ny Google Trustpilot dia soratanao ao anatin'ilay izy ilay lien na ilay anaran'ilay site sy ny sisa ireny izany dia zareo mamoaka avis. Avy akany fa tsy 100% marina zareo satria mety hoe misy olona koa mety karamain-zareo hanome avis positif amin'ilay site izany. Possible koa izay. Fa plus ou moins izany efa mahazo loto tsara izy 4-5 eo iny site iny efa azo lazaina hoe plus ou moins fiable. Avy akany fa mila migérer risque foana izany hoe mba certain pourcentage ny capitalanao investissement aminy. Fa raha hoe ny investissement tena tsara aloha dia manao trading vola anao ihany no ampiasainao ihany ao anatin'io. Izy moa izany raha hoe tsy dia taheko lava be eto ilay izy fa misy karazana broker izany hoe courtier izany dia manome anao an'ilay plateforme hiasana. Misy broker sy karazany maro be izany ao afaka jereko ihany hoe iny avy ity azo atokisana kokoa ity.
fa izy no maro e, sarotra be ny tanisan'izy rehetrarehetra eto izavany tsara sy ratsy. Eny azo makasitraka efa maraparana nyity fandarana ity isika mahakasika izay tontolon'ny asa trading izay izay mifanandrify amin'ny lohevitra antsika androany dia ny finance personnel na ny fitantanam-bola manokana izay. Izao indray isika hitodika amin'ny hoe hialantsika kely ny tontolon'ny asa trading fa resaka perso kely ny coachnisa isika tsy fanalavitra nefa ny fa eto ihany isika hoe ahoana ny fandraisanao an'izay hoe manampy tanora mitovy aminao amin'izao fotoana izao tena efa hoe sarotra izany hoe ny tenanao rehefa masahirana anao miezaka nefa manana finiavana atsitrapo manampy ny tanora mitovy aminao izay. Ny azoko mahaliana an'izay angamba amin'ny voalohany indrindra dia izaho moa izany nisy fotoana nandalo fotoan-tsarotra. Tsarotra ilay izy satria tamin'izay tadidiko tsara deuxième année tamin'izay. Deuxième année commerce international nataoko. Dia avy eo nitady stage. Nitady stage dia nanao troisième année izany. Tamin'izany mbola niantohan'ny ray aman-dreny tamin'izay. Dia tamin'ny troisième année izany nanao licence nitapa-kevitra hoe tsy mety intsony, tsy tiako izany zareo mbola hiantehatra be aminazy zany. Dia avy eo nandeha iny dia lasa nanao stage tany Sambava. Dia vita stage, vita mibokisina dia nianto tena. Dia teo netrehitra hoe betsaka ny tanora amin'izao na hitady asa ary ianao sahirana. Sahirana ianao satria izay mahafatapatatra ny alina sy alina sy alina ihany no tafiditra. Izay lovin'ireo ilay mpiavahavana io moa izany efa hita tsara ny zavatra mitranga amin'izao. Ianao vao tsy fantatr'olona ianao dia CV-nao raha ataon'ny olona omeny olona ilay mpivarotra ramanonaka sy ny anareo fotsiny. Izay no manahirana amin'ilay izy. Dia nanapa-kevitra izany tamin'izay tamin'ny io moa izany resaka opportunité. Tsika indray moa izany efa hatrizay mihitsy hoe izaho manokana moa izany efa nandalina resaka investissement ahoana moa izany tena ahitana sehatra tsara amin'ity zavatra ity. Investissement sarotra. Ianao na tsy manana expérience be ohatrana dia efa fantatrao hoe ny investissement matetika lafo. Mila investissement ngeza be. Dia investissement tsara indrindra aloha dia miofana aloha ny zavatra tsara indrindra. Rehefa nandeha fotoana dia nanapa-kevitra ny hanao an'ity. Izaho moa izany tsy nitrehitra hoe andeha hampianatra, andeha ho lasa mpampianatra be makaiza hoe hanao trading izany. Fa taloha tamin'izaho vao tany amin'ny lycée dia efa nampianatra dia tamin'izay. Nianatra dia dia avy eo nampianatra dia. Ny antony manko ohatran'ny efa izay moa izany efa hatrizay mihitsy hoe ny ray aman-dreninay sy ny ray aman-drenay hatrizay efa taranaka mpampianatra. Dia ohatran'ny hoe tonga dia nandeha ho azy ilay izy satria mahita ilay zavatra ataon'izareo tsina dia nandeha ho azy. Dia nampianatra. Dia avy eo nandeha fotoana dia nampianatra dia tamin'izay. Dia nisy koa mba nampianatra gitara. Tsy hoe tsy mahay zavatra formel be akory fa hoe izay zavatra kely ianao izany no ezahanao amena olona, ampitaina olona izany. Dia tsy mitovy mihitsy ilay hoe trader mitsotra ianao sy formateur ianao, mpampianatra ianao. Satria ny zavatra ao an-tsainao mila ataonao izay hiampitana ilay zavatra an'ilay olona ary izany. Dia efa hatrizay mihitsy izany efa nanana an'izay fahafinaretana izay hoe rehefa tafia-pita ilay zavatra, tafavoaka ilay olona dia mahafaly mahita an'ilay zavatra izany hoe ity olona ity izany tena tafia-pita aminy. Ary misy moa izany ny sasany mpianatra ao mandinika rehefa amin'ilay dia izany izy tena ataoko mitovy tanteraka amin'ny fomba fitredinao mihitsy ny ataoko izy dia tena miezaka zalahy. Mpianatra anankidimy ny hitako tato ny tena nahaotr'izay. Zary nisa tsy anaiko fa izany ataoko meilleur trader anao izy tamin'izany. Ao tena ataoko zalahy dia terreur ho any lasa natao niezaka be zareo. Dia tena hoe tsy miraty mihitsy zareo dia mahafinaritra be mahita an'ilay izy. Teo izany tamin'ny voaloha hoe rehefa mitrade izy rehefa ohatr'izao dia mahazo commission izany ohatr'izany. Fa rehefa nandeha fotoana izany dia nahita hoe mampalahelo be misy fotoana ary misy mpianatra sasany ao tsy afaka anao an'izay foana nefa. Fa misy mpianatra sasany ao tena mitalao izaho tena ray aman-dreny tsy maharaka atsony ohatr'izany izaho mba te hisehatra amin'ity maninona dia indraindray ampianariko fotsiny amin'izao izy mampalahelo anahy satria izaho nandalo tamin'izany fiainana izany hoe ianao tsy te hantehatra amin'ny ray aman-dreny intsony ianao te hanampy an'izareo mihitsy ary. Dia teo nandeha dia voiny fois izany navita nanangana hoe ity misy société de courtage en tant que broker izany, en tant que courtier introducteur izany dia manana opportunité eto ho fantatry ny olona. Ahafahako manana lanja izany, ahafahako mampianatra an'ireo tanora ireo ahatafavoaka amin'ity asa ity. Fa maninona no te hampianatra an'ilay tanora ho tafavoaka amin'ity asa ity? Satria sarotra mitady asa, tsy manana expérience zareo nefa ny zavatra asain'ny firenena atao dia hoe mila manana diplôma ianao, minana expérience ianao, izay vao omena asa. Rehefa mahazo asa ianao dia voafetra hatreto ny fidiram-bolanao.
Rehefa manao trading ianao tsy mila diplôma ianao mila vola hiaritra ianao mila manana toe-tsaina na investisseur fotsiny ianao. Tsy voafetra ny vola azonao nefa anatin'izay. Ndao hanao an'ity zavatra ity. Dia ny zavatra ampianariko dia izao, rehefa lehibe amin'izay izy, vita ny roa telo taona mianatra izy. Tsara ny mianatra any amin'ny université, manampy diplôma ary manao izay tianao atao. Mba tsy hianatra any amin'ny université ianao satria tsy maintsy miasa. Hafa ny tianao atao dia hafa ny fidiram-bolanao. Izay ny tanjona. Rehefa une fois zareo mahita an'izay zavatra izay na inona inona tiany zareo atao afaka ataony zareo miofana amin'iny satria ilay vola efa misy an'zareo manokana izay. Eny ary makasitraka amin'izay faneho-kevitra izay ateboka faraparany mahakasika an'izay sehatry izay maraparana antsika ny fandarana coachnis mahakasika ny feedback indray ny tamberina satria efa mpampianatra izany ataoko fa tsy ambanimbany za fa hoe amin'ny ambonimbony kokoa satria nisy ireo lalina andiavina, nisy ny ezaka nataona manokana ary antsitrapo tena azoko lazaina fa tianao ilay asa matoa asarika tanora hafa izay. Dia nisy taona hitako tany hoantany amin'ny tambazotra tserasera, hitako ihany koa tamin'ny YouTube izay ataoko kokoa kely hory Roméo mialatsika manarana sy manao kokoa kely fa hitako nahafinaritra ilay toraka voninkazo nataony ho anao manokana tany amin'ny YouTube. Tena nanao fankasitrahana izy tsy tadidiko tsara fa tena hoe feno sitraka izy manoloana nisy nataony anao izay dia ahoana ny fihetseham-po fandraisanao an'izay hoe toraka voninkazo tamberina tena hoe pozitiva moa izany feedback pozitiva izay. Ny fihetseham-poko aloha manokana par rapport an'izay zavatra izay izy moa izany nafinaritra anahy tamin'izy iny da moa izany taty aoriana vao nahatsikaritra kely an'ilay satria izay tsy dia tena hoe mijery YouTube foana. Ianao rehefa tena miasa indraindray tsisy fotoana mihitsy. Dia ny sendra nahita an'iny dia izy koa moa tonga teo tamin'ny conférence nataoko tany Ankatso. Izy iny nefa tsy eto an-toerana raha ny tena marina. Dia faly, tena faly satria izy olona efa manana traikefa betsaka. Tena efa aman-taonany mihitsy izy. Ara-jerena ary ny ao amin'ny YouTube-nao be dia be mihitsy ny efa resaka trading nataonao izany. Dia farany izy da nanapa-kevitra nianatra taty ihany dia nahita izy hoe zavatra ampianariko zavatra fohy. Ahoana moa ianao hianatra asa zavatra professionnel izany ka herinandro no mianatra. Dia ilay izy nefany herinandro no mianatra an'ilay fomba fitrangan'ilay tsena izany. Fa avy eo ny pratika an'io no mitondra anazy. Maharitra ela be izany io, ny pratika io. Rehefa nianatra taty izy dia tena nandaniany fotoana sy vola mihitsy izy nankaty satria izy tsy eto an-toerana. Dia nianatra izy, roa herinandro izy nampianariko taty lasa izy tany an-dafy avy eo. Ny olana rehetra sy ny fanontaniana manjatony nisy tao nandritran'izay roa telo taona nanaovany trading izay tonga dia voafafa daholo. Tonga dia azony tena zao. Dia ny fihetseham-po moa izany tena ny hafaliana moa misy foana isan'andro satria raha manaraka tsara ny page na hoe ny compte personnel isan'andro dia misy fankasitrahana ankizy foana ao. Dia izay ny izarako an'ilay izy. Tsy resaka hoe tongava mianatra ity satria mafy ny asa ity. Fa jereo ilay zava-bitan'ilay ankizy satria miezaka zareo. Dia faly mina moa izany isan'andro rehefa mody any an-trano dia anisan'ny mba fifaliako izany mahita an'ilay ankizy iny. Raha ohatra hoe resahana fotsiny omaly izao misy olona dia tena voly izany. Vola tsy azo tsy ho hitanao anaty miasa isan'andro mihitsy izany fa tena hoe eo ianao maraina alina firy alina andeha atory ianao vao mijanona. Fa tena hoe vola mora. Dia ilay ankizy nefany nanaraka tsara ny direktiva rehetrarehetra nomeko anazy hatramin'ny maraina. Efa ny tena hoe izao ny lalana io. Tao izy mianakavy izany nataoko tamin'ny satria zavatra hafa no nataoko. Tonga ny hariva dia efa vata-vola anaty sakosy daholo izy mianakavy mody. Dia mahafinaritra be mahita ilay satria hita hoe misy fiantraikany be dia be ny tanora ilay izy ary mampirisika an'izareo. Satria izay foana ny tanjona hoe miara-mivoatra izany. Io moa izany miaraka lena izay teo fa mitombo foana ny fahantrana. Satria ilay asa mahazatra tao isan'andro tsy araky ny tanora vao vita bac intsony na hoe mahavita expérience na licence ary ianao efa sahirana be mihitsy ianao mitady asa. Trading nefa tsy mila izany. Dia mandeha ilay izy, ny hafaliako amin'ilay izy dia rehefa tafavoaka ilay ankizy dia miantso-olon-kafa koa. Tongava. Dia mandeha. Dia ny faran'ilay izy lasa misy vondrona mpianatra maro be manomboka miha mahazo isan'andro. Dia manomboka
mamiratra amin'ny fiainan'ny zareo zany. Tena hoe maro moa zany, misy karazana témoignage maromaro zany tsy ny salasala mihitsy eky zareo hoe manao témoignage. Ny aloha mba manao témoignage fa tena faly zareo tamin'ilay zavatra zany. Na moa zany tsy zaveo moa andatsam-dranomasy eto. Fa dia isan'andro aloha ny anahy dia tena fifaliana misehoka mivadika isan'andro. Jereo fa indray ny azony ihany. Mahazo zareo tena mahay ilay ankizy. Dia mahafinaritra be anahy izy fa ao anatin'ilay toe-tsaina mampampianatra mihitsy moa zany. Tianao rehefa tena hoe ino ohatry ny hoe télécharger anatin'ilay lohan'ilay ankizy ilay izy. Eny ary koa tana be zany ho an'ny vadiny isany hoe manosika anao sy manampy anao anatin'izay asa tena hoe sarotra hozy ianao teo matoko za fa sarotra ho an'ny mpanaradianao io koa zany hoe ireo mpianatra ao dia koa tany naraka izany ho an'ireo mpianatra mianatra an'izany hoe asa trading naraka amin'ny coach nisa izay zao amizay ary sarotra dia sarotra hoe hiaraketo foana tena mahaliana ilay aloha hevitrantsika androany indrindra moa fa resaka trading io izay tena efa hoe za aloha fa manombonomboka liana fa mbola tsy azo tsara tsy afa-po fa mety tsy misy tsy afa-po koa coach dia mbao mba lazao amin'izay ahoana ny fomba hifanirasirana aminao ohatra hoe raha za manokana zao na ny ekipako ambadibadika mety misy liana mba page Facebook mba dokadoka kely page Facebook na compte na ara-pinday na afaka mihaona mivantana aminao ve ankoatran'ny hoe fiarahantsika eto na misy namana vaovao vao androany mihitsy vao nafantatra ny coach sy ny asa ataonao andehaona manasika. Ie, voalohany indrindra aloha ny numéro-ko moa zany tsy ho ameko eto aloha satria lasa tsy hijanona mihitsy ny antso. Marina reo zay. Fa ny message zany tena mety satria za zany tsy dia manam-potoana firy loatra andavanandro amin'ny asa. Ankoatra mampianatra dia ilay manao suivi ilay ankizy tena maro. Mpianatra efa misy amanjato maheratra izay efa taona mihoatra izay moa zany. Dia raha hiantso daholo ireo dia na tia roa lamy batery. Fa ny fanerasera dia za zany mampianatra hatramin'ny 12 eo. Izany hoe manodidididina manomboka amin'ny 12 atoandro eo zany afaka mihaona amiko raha ohatra hoe te hihaona amiko. Dia ny toerana zaho zany any Ankorondrano eny foana matetika. Dia ny compte Facebook Nisa Ramiandro Soratsivalaka, compte iray ihany izay, Nisa Ramiandro Soratsivalaka. Ny page kosa dia Nisa Invest Project ny anaran'ny page-ko dia jejegao indraindray misy ihany koa ao dia izay zany mialatsiny aloha raha somary elaela mamaly satria amin'ny compte personnel ko ihany moa zany no mamaly ny mpianatra manao suivi sy ny rehetrarehetra zany. Raha sendra tena misy urgence hoe misy olana goavana na ohatra izany dia afaka omeko ihany numéro fa tsy eto ao anaty afatra miafinao zany. Izay no ahafahana mifandray aminazy. Dia ny weekend koa tsy miasa raha misy urgence ihany koa ny weekend dia alefaso afatra miafina message zany dia valiko izay zavatra izay. Fa andavanandro zany no tena miasa hatramin'ny 10 alina eo angamba. Fa zany hoe tsy dia tsara koa miantso olona amin'ny alina amin'ny fitofito eo angamba mety afaka mandray antso farany. Zay reto aza misalasala ho antsika rehetra mihitsy izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany io izy io averiko indray ilay dokadokako teo tsy miavana matoa nahavaly an'izay tsara mifantatra amin'ny ankapobeny mahakasika ny fitantanam-bola manokana izay atao ihany koa ny resaka asa trading izay afatra ho antsika rehetra moa zany satria za mbola tanora ao anatiny koa mahakasika an'izay hoe fahaizana mitantam-bola, fehezana tena sy rehetrarehetra izay mbola azantsika. Maromaro moa zany ny azo tenenina fa voalohany indrindra aloha raha resaka fitantanam-bola manokana dia ny appreciako zany dia rehefa aloha zany ianao mbola ao amin'ny ray aman-dreny dia tonga dia mila miketrika zany. Mila miketrika satria ny ray aman-dreny tsy araka anao foana. Misy mahalala an'izany ihany dia ilay ketrehana zany dia araka ilay teneniko teo hoe mila zany mitady zavatra ahafahana manodina volona faran'izay kely fotsiny satria ianao mbola tsy afaka hiantehatra amin'izay satria ianao mbola tsy vao manomboka zany ianao tsy possible hoe vao manomboka tonga dia zavatra mipoaka be eo. Na ny tenako izao ary nanomboka n'ity orinasy ity angamba ny vola raisiko tamin'izany angamba isam-bolana raha ohatra hoe tiany resana fa tsy niasa ankoatr'izay teo amin'ny tsy haiko 100 000 ariary 200 000 ariary izay fa raha betsana izany ary ianao mbola zara fa misy olona manao an'ilay asa zany. Dia manarakaraka an'izay rehefa
manao misy fidiram-bola zany a, dia izao zany izy ho tsinjaraina. Ho tsinjaraina ho anankitelo izy io. Voalohany indrindra ny antsoiko hoe compte courant, ny vola zany vola ho ampiasainao isan'andro. Dia misy ny épargne, ny vola zany atokanao hanomananao ny projet manaraka. Dia misy ny investissement, izany hoe vola ho ampiasainao zany ho ahodina avy hatrany zany, tonga dia ho zaraina telo ilay izy. Satria ny antony ianao zany ohatra ny sahala amin'ny fotoana ihany io. Raha miteny ianao hoe manana fotoana herinandro ianao hanaovana zavatra iray, samy tenanao fa ilay andro farany mialohan'ny iny ianao manao anazy. Izay aloha voalohany indrindra. Raha ohatra ianao manome fotoananao hoe iray andro ny hanaovako an'io, dia samy tena fa vitanao androany io. Ohatr'izay. Dia mila atao mihitsy izany ilay izy hoe atokana avy hatrany ny zavatra atao. Ny vola zany miditra zany tonga dia sarahana mihitsy avy hatrany. Inona ny anton'izay manko misy olona zany tonga dia vola rehetra ananany ato am-paosy ato daholo, mandeha ny herinandro dia lany iny zoma. Nefa ianao raha manokana vola tia épargne, ny épargne sy ny investissement nefa tsy mifanalavitra. Mahasamihafa azy fotsiny ny épargne tsy mampidi-bola, investissement mampidi-bola. Izay fotsiny mahasamihafa anazy. Dia ianao tokony tonga dia zarainao anakory ny zavatra. Inona ny anton'ilay ametrahanao an'ilay épargne dia mba hitsinjovana zany raha misy tampoka. Inona ny ilàvanao ny investissement dia efa mandingana tongotra iray ianao amin'ny ahatafavoakanao ny dikan'izay. Satria efa miezaka ianao zany makatraikefa amin'ny resaka investissement. Efa mandinika ianao zany hoe iny zany raha vao inofainao manomboka amin'ny investissement dia efa mahazotraikefa ianao nahazo ianao na tsy nahazo. Efa misy tombon-dalana zany alehanao zany mandeha amin'ny ahoana moa ilazana anazy liberté financière zany. Satria ianao zany amin'izay fotoana izay efa mitady fomba ahazoana vola mihoatra amin'ny karaman'izay resinao. Tonga dia zaraina zany io zavatra iny. Dia fahatelo manarakarak'izay raha ny azo atao rehefa manao asa iray atao izay hitiavana azy. Rehefa tsy tiana ilay asa dia mitadiava asa mety ho tianao. Ianao manko avy eo rehefa mandeha ilay fotoana dia ho leo amin'izay ianao. Satria routine ilay izy, mankaleo ilay izy. Ianao moa niteny teo hoe tiako ilay asa, tena tiako ilay asa, reraka isan'andro ary mampiasa tenana dia mihoatra lavitra noho ny fotoana lanin'ny olona miasa aman'olona ny lany lera laniko. Saingy tiako ilay zavatra ataoko dia tsy mahatsiaro hoe miasa. Fa lasa mahafinaritra ilay izy. Izany hoe ianao zany misy fantatro namako, tiany ilay asany, miasa aman'olona izy fa tiany ilay asany, dia tsara izay. Fa tsy tokony mijanona amin'izay. Fa rehefa manana asa ianao, zavadiro manana asa ianao dia égal manana fond ianao. Rehefa manana fond ianao dia tonga dia efa mandinihy aloha inona ny afaka atokako, inona ny zavatra afaka ataoko. Satria ianao zany raha efa manana ilay sécurité financière temporaire iny satria tsisy asa maharitra mandram-pahafaty zany. Rehefa iny fois ianao manana asa mampidi-bola anao tsotra, afaka mandindinika investissement ianao satria iny tsy andoavam-bola iny manana projet. Na ana projet 10 ary ianao tsy andoavam-bola iny, fa ny andoavam-bola dia ny investissement ampiasainao anatin'iny avy eo. Dia dinio tsara, manaova dindinika tsara hoe mety ho tsara ve ity, ho rentable ve ity. Dia alefa aloha. Midofitra ianao, tsy maninona, mila persévérance ity zavatra ity. Ny olona rehetra manao investissement dia mila tadiana tsara fa tsy voaloha dia mety. Na ianao ary manao sakafo, manao crêpe ianao dia tsy mety foana ilay voaloha. Dia ohatr'izay ihany. Mila ekena izay. Izay ny anahy zany. Rehefa manao investissement dia aloha zany raha ohatra hoe tsorina izy manaova investissement. Izay izy raha tsorina. Miasa ianao manaova investissement avy hatrany ianao, mianara ianao manao investissement. Dia afatra manaraka avao tsara ny atao hoe mampidi-bola sy zavatra tianao atao. Amin'izay ianao raha ohatra ianao te hisehatra amin'ny trading, na moa zany tsy resaka ilay zaly maha-courtier anahy sy maha-trader anahy ny tenenako an'izay, fa averiko ihany ny trading dia tsara. Ankoatra ny resaka vola izy dia mampatsara, mampivoatra ny fomba fisainana. Dia conseillako izany izay na vao afaka baky ianao, na universitaire ianao, na efa miasa ianao, ataovy ilay trading. Ataovy ilay trading satria mampivoatra anao io ahafahanao sahady miatrika ny fiakaram-bidim-piainana io. Ary io tsy vao izao fiainana lanja miakatra dia aleo ilay vola koa mba hampitomboana ilay miditra fa tsy hiaritra amin'izay fotsiny eto isika.
Eny ary eo. Mankasitraka indrindra ankoatran'isa fohy fotoana izaran'izay rehetra tsara fantatra eny nasiana hevitra moa androany mahakasika ny hoe finance personnelle na ny fitantanam-bola manokana izay ataoko isika rehetra nanaraka ny pejy Arisanfilm sy ny Iratiako androany nahazo tombony kely amin'izay fahalalana izay mety hoe nahita lalakom-bany ho an'izay somary verivery tao inona reny ataoko hoe ity hoe mitombo ny tany tsy fananana asa ho an'ilay tanora ty inona ny ataoko zay reto hevitra kely iny mahakasika ny tradiana azo atao tsara tsy mifidy sokajy misy arato arak'izay mitereniko hatran'isa izay hoe 15 taona hono izy dia efa misehatra ao anaty izay tontolony tradiana izay mankasitraka tompoko dia mirary soa ao anaty izay asa tradiana izay sy ny ankoatr'izay. Misaotra betsaka mipejy misaotra betsaka mipisikana indray dia mino aho fa efa tonga saina izay ny olona rehetra mpanatrika eto. Eny ary.